Ivavaksika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, mampianatra anay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ary aoka tompo ny fonay andray izany teninao izany, mba ho tany lonaka ka hitondra fiainana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia mitenena Jesosy, azahoanay mandray sy mitana ny teninao. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ampitomboina ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay fampahirezantsika ry havana amin'ity andro anio ity dia ny bokin'ny testamenta taloha, Isaia mpaminany 5:50, raisina amin'ny andinin'ny 9 ka hatramin'ny andinin'ny 10 no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika, ary ao anatin'ny lohahevitra hoe mitana ny teniny ny tompo. Inona ry havana no afatra tian'ny tompo mena ho anao indray ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao? Manana afatra roa ry havana ity tenin'Andriamanitra ity izay ampita amintsika ety am-piandohana, dia ny hoe mitana ny teniny tompo satria mamindra fo izy. Araka ny andinin'ny 7 moa ho vakintsika rehefa avy eo ary ny faharoa, mitana ny teniny tompo satria manome ny teniny izy. Eo amin'ny andinin'ny 10 no ahitantsika izany. Anisan'ny mpaminany izay niaran-javatra maro samihafa ry havana i Isaia mpaminany, ary eo amin'ny fandiniana ny bokin'ny Isaia mpaminany dia mitety vanim-potoana 3 lehibe teo amin'ny fiainany zanak'Isiraely izany mpaminany Isaia izany. Raha mandinika isika ny Isaia toko voalohany ka hatramin'ny toko 7:30 dia miresaka ny amin'ny fiainan'ireo zanak'Isiraely ireo, ny fanompoana mafy izay nataon'ny Egyptianina tamin'izany fotoana izany, ary teo ihany koa anefa Andriamanitra izay teo anatrehany mandrakariva. Ny toko 40 ka hatramin'ny toko 15 dia ilazana kosa indray ireo zanak'Isiraely izay babo tany Babilôna, satria niala teo anatrehan'Andriamanitra izy, tsy nanompo an'Andriamanitra izy, fa lasa nanompo andriaman-kafa. Vokatr'izay tratra ny fahababoana izy. Nalahelo anefa Andriamanitra teo anoloan'izay, ka ny toko 4:15 ka hatramin'ny toko 4:20 amin'ity bokin'ny Isaia ity dia miresaka kosa ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra izay asehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo, ka napodian'Andriamanitra iverina any amin'ny tany indray izy dia ny tany izay efa nampanantenan'Andriamanitra azy, ary anisan'izany i Jerosalema. Raha izao tenin'Andriamanitra izay manoloana antsika izao ry havana, ny Isaia toko 5:50, ny andinin'ny 9 ka hatramin'ny andinin'ny 10 dia ao anatin'ny fiainan'ny zanak'Isiraely izay babo tany Babilôna, kanefa efa manakaiky azy kosa ny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra azy. Ary izay no mahatonga ny lohahevitra izay iainantsika ry havana ao anatin'ity volana febroary ity, ny hoe mitana ny teniny tompo. Voalohany indrindra, mamindra fo izy. Mamindra fo izy araka ny andinin'ny 7 ry havana amin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny, fa mamindra fo izy, eny ho amin'Andriamanitsika, fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Amen. Io teny hoe mamela heloka na ny teny hoe mamindra fo ry havana dia adika ny teny hebreo hoe hesed. Ary io teny hoe hesed io dia Andriamanitra mihitsy no mitsofoka ao anatin'ny fiainan'ilay olona anankiray ka manadio azy tanteraka mba hanana ny fo vaovao hoentiny iray hanompo an'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany fanadiovana izany dia omen'Andriamanitra fitiavana izy, ka lasa ho tian'Andriamanitra satria Andriamanitra efa fitiavana mandrakariva. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, mitana ny teniny tompo ka mamindra fo izy, ary ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra no anehoany izany famindram-po
izany. Ry hava-malala, tonga ato anatin'izao fiangonana zao ianao. Ary amin'ity andro anio ity alahadiny Baiboly. Ny Baiboly izay manambara ny tenan'Andriamanitra, manambara ny maha izy azy an'Andriamanitra. Tsy ho takantsika ry havana ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra raha tsy miverina atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia ny Baiboly izany. Misy ry havana ireo mpandinika ny soratra masina, ray amin'izany antsoina hoe Jean Karl Barth zany, dia tena mahafantatra mihitsy fa tsy afaka hanakatra na fantatra n'Andriamanitra ny olona raha tsy miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hatrany ry havana no amporisihana antsika mba hamaky ny tenin'Andriamanitra, hamaky ny Baiboly izay eny am-pelantanantsika eny. Satria ao no anambaran'Andriamanitra ny maha izy azy, ao no anehoan'Andriamanitra ny fahefany ao anatin'izany Baiboly izany. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, izany ake no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay ambarana ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Jereo ny eo amin'ny 15 fa ny fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Mifanohitra mihitsy zany ny fomba fijerin'Andriamanitra sy ny fomba fijerintsika olombelona. Raha isika mitodika makany, Andriamanitra mety mitodika makaty. Saingy zao Andriamanitra dia manatrika ny olona mandrakariva amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa ny fihevitritsika tsy hitovy amin'ny fihevitr'Andriamanitra, ary mila mangataka amin'Andriamanitra ny olona mba hananany izany hevitr'Andriamanitra izany, ka tsy afaka hatakatra an'izany ny olona raha tsy efa manana an Jesosy Kristy, ilay maty teo amin'ny hafijaliana, ilay nitsangana ka nanome fanahy masina ho an'ny olona izay mitari-dalana azy, mampianatra azy isan'andro, mampafantatra azy hoe inona indray no tokony atao amin'ity andro anio ity. Ianao zao ry havana tonga ato anatin'izao fiangonana izao, samy mieritreritra isika dia eo anatrehan'Andriamanitra hoe nanahoana tokoa moa ny mety ho fahasairanako ny ala avy any amin'ny tokantrano ka nahatongavako ato anatin'izao tranon'Andriamanitra izao. Tadidio tsara ry havana, fa tsy kisendrasendra ny hahatongavanao ato anatin'ny fiangonana, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra anao, noho ny famindrampon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao no mbola mahatoy izao anao. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, zany no mahatonga antsika hoe andeha hiverina mandrakariva ao amin'ny Jesosy Kristy, andeha hiverina mandrakariva ao amin'ny tenin'Andriamanitra, satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany no anambaran'Andriamanitra ny sitrapony ho an'ny olona izay manaiky sy mino an Jesosy Kristy. Ary zany ry havana maha kristianina antsika miaina mandrakariva ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary jereo nge ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Matio 4:20, Matio 4:20 zay tenin'Andriamanitra novakina tamintsika teo, dia ny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy, ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Amen. Izao hitantsika izao zany mety ho levona, fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona izany tenin'Andriamanitra izany. Ary zany ry havana no endriky ny famindrampo izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zay ry havana ny tapany voalohany, fa hiditra amin'ny fizarana faharoa isika, mitana ny tenin'ny Tompo satria manome ny teniny izy. Eo amin'ny 1:20 amin'ity boky ny Isaia mpaminany 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho tahaka izany ny teniko izay alokon'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Mitana ny tenin'ny Tompo satria manome ny teniny izy. Raha mijery isika ry havana ny voambolana, ilay teny hoe manome, dia io zany adika ny teny grika indray no ilazako azy eo, dia antsoina hoe didomi zay. Dia toetran'i Jesosy Kristy mihitsy ny tarafina ao anatin'izany. Andriamanitra nanome an Jesosy Kristy maimaim-poana, nomen'Andriamanitra Jesosy Kristy maimaim-poana ho anao
ho atsika rehetra. Ary zay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ato dia ho tahaka an'izany ny teny izay aleoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, jereo tsara ny tantaran'izany mpaminany Isaia zany, fa anisan'ny mpaminany izay niaran-javatra sarotra izany mpaminany Isaia zany. Ary ambaran'ny mpandinika ny soratra masina ry havana fa tsy mba mitovy loatra amin'ny fahafatesan'ny olona ny fahafatesana izany mpaminany Isaia zany, fa nitsofaina tamin'ny tsofa ny tendany, nitsofatsofaina tamin'ny tsofa ny vatany ray manontolo. Rehefa mamaky ianao ny soratra masina tonga any an-tokantrano any dia vakeo ny epistily ho an'ny Hebreo toko 1:12 ny andininy fafito amby telopolo dia ahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany, fa Isaia no nitondroina ao anatin'izany. Mba manahoana raha amin'izao fiainantsika ankehitriny izao ny mbola tratra ny toe-javatra ohatran'izany? Angamba tsisy andeha aty am-piangonana intsony, tsisy andeha aty am-piangonana intsony raha ohatra hoe nahita mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe zay mandeha mivavaka ao amin'ny akadikely io tonga dia tsy faina ny tendany, tsisy olona hiditra intsony ato. Fa izany niatra tamin'ny mpaminany Isaia tamin'izany fotoana izany, kanefa mbola sa izy manambara ny tenin'Andriamanitra. Mitana ny tenin'ny Tompo satria manome ny tenin'izy. Eritrereto anie ry havana hoe efa tany hoany amin'ny 5:30 no efa voasoratra izany tenin'Andriamanitra izany. Isika zao amin'izao taona 2022 izao, manahoana ny fiainanao izany tenin'Andriamanitra izany? Kanefa ny Tompo manome ny teniny mba hiainan'ny olona, mba hiveloman'ny olona, ka tonga azy ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary ny filazana ry havana ilay voambolana hoe manome dia tarafina mandrakariva ao anatin'izany Jesosy Kristy, tarafina mandrakariva ao anatin'izany Jesosy Kristy, satria Andriamanitra izay tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy dia nanome maimaim-poana ny Jesosy Kristy. Ary ianao ihany koa fiangonana, ianao mahatsiaro ianao fa zanaky ny FJKM, mahatsiaro ianao fa zanaky ny fiangonana akadikely, manomeza maimaim-poana ho amin'ny asan'Andriamanitra. Aza mitady takalo akory ry havana amin'ity andron'io ity zany zao alahady ny baiboly, dia ny avy any amin'ny mpanomana zany nanome an'ireny valopy isan-karazany ireny ho an'ny fiangonana, fa ianao ry havana afaka manome maimaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana izay niraisinao teo anatrehan'Andriamanitra, satria izany mihitsy ny toetran'i Jesosy Kristy, manolotra, manome mba hitondra famonjena ho an'ny olona. Raha tsy nanaiky anie Jesosy Kristy raha tsy nanaiky ho faty eo amin'ny hazo fijaliana anie Jesosy Kristy tsy misy ny famonjena ho an'ny olona. Ary izay endriky ny fanolorantena izay nataony Jesosy Kristy izay ny mbola iainantsika amin'izao vaninandro izay iainantsika izao, ka mahatonga ny fiangonana hanome sy hanolotra ny fony ho an'Andriamanitra. Ary izay rehetra nanambina ny Tompo azy mahafoy izy ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ary mahagaga ry havana dia izao arakaraky ny fahafoizantsika amin'ireny asan'Andriamanitra ireny no voamaika ampitomboan'Andriamanitra ny fahasoavana izay efa omeny ho antsika tsirairay avy. Asa adininao ve ny tenin'Andriamanitra? Hoy izy ny Tompo hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Dia jereo ny tenin'Andriamanitra mifanohatra amin'izany. Misy fatra-pihitra loatra nefa tonga miha-malahelo ihany. Ny dikan'izany zany dia izao ny hoe rehefa tsy manao ny asan'Andriamanitra zany ny olona dia na ny kely eo am-pialatanany azy mety ho alan'Andriamanitra aminy. Tokony heritreritra isika ka ny zava-dehibe ry havana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia manome ny olona ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ary izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra mantsy ry havana dia mampaniry, ny tenin'Andriamanitra mampavokatra, ary ny tenin'Andriamanitra manitsy
izay mety ho faty ny olona. Izay no ambarany eo amin'ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo fa hovakiako manokana ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity Isaia 5:15 ity. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampahvokatra azy mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Samy mahazo ny anjarany zany na ny mpamafy na ny mpihinana. Arak'izany ry havana, ny tenin'Andriamanitra no mampaniry, ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ny finoan'ny olona tsirairay avy. Ary zay no mahatonga ny loha hevitra antsika amin'ity volana febroary ity ny hoe mitana ny tenin'ny tompo ka manomeza ny tenin'Andriamanitra izany mba iveloman'ny olona noho ny amin'ny Jesosy Kristy ry havana. I Jesosy Kristy izay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra izany. Fa zay andrasan'ny tompo aminao, andrasan'ny tompo amiko, andrasan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia ny hahatonga antsika hanolotra amin'ny fo fifaliana, hanolotra maimaim-poana ho amin'izany asan'Andriamanitra izany ka tsy mitahaky hitan-kalona fa manolotra amin'ny fitiavana. Raha fitianina ry havana zay rehetra nambara dia manana hafatra roa anao zao tenin'Andriamanitra zao dia ny hoe mitana ny tenin'ny tompo satria mamindra fo izy ary ny faharoa manome ny teniny izy. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.